Fiainana vaovao. Risha kaiza. Iarahana magneky fa samy magnano rasy aby sika aby daholo. Nagnino la mizotra am'izany lalagna izany sika? Sy tensika ny anota, kanefa sy mety fa da manota avao sika, satria sy mahay magnova toetra. Mikezaka isika ba hagnano sara, nefa ny rasy avao ny vitansika. Izany ny seho da satria feno ota ny fonsika. Ohatra, nangalatra zavatra tamin'ny alalan'ny tagnanao anao. Sy ahasaranao mihitsy ny fanapahanao ny tagnanao, kanefa mety angalatra koa anao ngampiso. Ny fagniriana angalatra da avy agny agnatsika ny boahany. Tena avy ao agnatsika ao mihitsy zany fa sy avy amin'ny tagnasika. Fenota gnao, la maloto ny tagnanao da azonao sasana amin'ny rano da madio sara. Moa azonao sasana sy diovina amin'ny rano ve ny fonao fenota? Tsia, arakaraky ny ikezansika agnadio ny fonsika ny vao maika mampahaloto anazy. Ny teny rasy ataonsika da vokatry ny rasy ao am-posika. Ny eritreritra maloto ao amintsika koa da mbola vokatry ny rasy ao am-posika avao. Efa nahita goaika ve anao? Menty aby ny tegnany, afa sy ny tendany avao izay fosy da fosy tokotry. Azo ny goaika atao ve ny manasa ny tendany ba hanjary fosy tanteraka? Sia, fa magnino ma izy ny sy manana hery agnadio sy agnova loko ny tegnany izay menty, satria sy raha avy ety ivelany ny mahamentimenty anazy. Avy ao agnatiny ny mahatonga ny volony menty sy fosy. Sy afaka hagnova ny loko ny volony mihitsy ny goaika, da ohatran'izany koa saky ny fahotana izay ataonsika. Da sy vokatry ny zavatra avy ety ivelany mihitsy. Ny rasy izay ataonsika da milaza fa misy faharasiana ao agnaty fonsika ao. Ino ny fomba agnovansika ny fonsika? Hoy ny olo maro. Megnena ka magnano rasy koa, kanefa sy ambarany amintsika mihitsy ny fomba agnovana ny fonsika. Afaka hiova ho kanakana ve ny goaika? Moa ve ny goaika afaka hizaka hoe manomboka androany da sy hinagna afa sy vary masaka koa aho? Sia, Andriamanitra avao ny afaka hagnova ny goaika. Ohatran'izany koa isika. Sy afaka hizaka mihitsy isika hoe manomboka androany da hagnano ny sara fa izay aho. Andriamanitra raika avao ny afaka hagnova ny fosika izay fenota ba hatonga sika haya magnano sara. La gadrana ny mpangalatra, da angamba mety sy angalatra koa izy. Nefa, iza ny afaka hangala ao agnatiny ny fony, ny fagniriana hangalatra. Andriamanitra raika avao ny mahay magnano an'izany. Risha kaiza. Vaovao sara tokoa ngambarako aminao androany. Misy olo raika izay mahay mangala ny rasy ao am-posika ao. Hay ny magnovansika, hahay magnano ny sara. Ny zanaka lay tokan'Andriamanitra ny mahavita izany. Jesosy gn'agnarany. Manana hery izy hagnomezany ansika sirairay fo vaovao sy fo voadio. La hanagnasika izany fo vaovao sy fo voadio izany, da hanagnasika koa ngery ahafahansika magnano ny sara da ny sara raika avao. Vognina ary te hagnova ny fonao Jesosy amin'izao fotoana izao. Sy tokony handigny ela koa anao. Ary lazaiko aminao ny zavatra tokony ataonao. Ambaray an Jesosy ny hotanao aby daholo, ary manapahahevitra hiala amin'izany. Mangata amin' Jesosy hagnova ny fo rasinao ba hanjary fo vaovao sy fo voadio ny fonao. Mangata aminazy koa ba hampitoetra ny fagnahiny ao aminao. Izany ny tokony ataonao laha tapa-kevitra anao hiala amin'ny rasy ka hagnaraka an Jesosy. Ino ny afarany ny fahafatesana? Izaka ny momba ireo zavatra lehibe eo amin'ny fiainana isika. Lalasika fa fotoana foiky ny aignasika eto an-tany da maty sika. Nefa, ino ny iseho afarany ny fahafatesana? Ay gn'andehanasika. Maro ny olo ny sy mahalala an'izany zavatra izany. Aoko ho teno isika izay zakain'ilay Andriamanitra marina ba azoasika miomagna ny ho amin'ny ho avy. Andriamanitra ny nagnano izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminazy. Agny an-danitra izy ny mipetraka, agny misy anazy. Makatia sika Andriamanitra, sady tiany koa isika hiaraka mipetraka aminazy agny an-danitra agny. La maty isika da tiany amantagna agny aminazy agny, ba hiaraka iravo aminazy mandrakizay. Kanefa isika da feno ota sady magnano rasy mandrakariva. Andriamanitra da malaigna ota. Fa hoy izy, izay rehetra manota da sy maintsy eloina, megnagny amin'ny elo la maty. Agny misy ny fizaliana sy gn'afo mampadikidiky, maharitra mandrakizay. Kanefa Andriamanitra da makatia gn'olo rehetra eto amin'izao tontolo izao. Tiany ho vonjena ho afaka amin'ny fagnameloana isika.
Nohon zany antony zany da nirahiny teto amin'izao tontolo izao ny zanany Jesosy Kristy. Sy banagnano rasy mihitsy izy, nomeny ny tegna no faty teo amin'azy fijaliana, sady nentiny ny sazy izay tokony hiatra tamintsika. Andriamanitra da nizaka fa izay rehetra mino an Jesosy Kristy da sy ho eloina agny amin'ny helo. Tenao ve ny hovonjena ho afaka amin'izany fagnameloana ho amin'ny helo izany? Mangataha amin'ny Jesosy satria izy efa velogna ary miteno anao. Zakay aminazy hoe, Jesosy io, mivalo aminao aho fampanota, mamela ahy noho ny fahotako rehetra. Misaotra noho ny nahafatesanao ahy. Alay atompoko ny ota rehetra ary ovay ho sara aho. Ataovy mofonao rehetra izany. Lefa mivavaka ohatran'izany ianao, da minoa fa halain'i Jesosy avokoa ny ota rehetra ao agnatinao. Ary ipetraka ao aminao izy, apetranao aminao koa ny fagnahy masina, ary agnampy anao sy agnano rasy koa izy. Afaka mivavaka aminazy faizay ianao amin'ny fotoagna aby daholo. Aza mangataka na mivavaka na aminia na aminino, afa-sy amin'ny Jesosy raika avao. Tsy misy tokony hampagnahy anao koa satria Andriamanitra ny miaro anao, ndre da maty anao. Minoa an Jesosy arak'izay zakain'Andriamanitra. Araka ny zavatra efa nizakaisika teo, da fiainana roy misy afaran'ny ny fahafatesana. Ry havako malala. Manana ny safidy isika tsirairay aby. Hoay ianao, iza gn'arahinao? Agnaraka izao filibana eto amin'izao tontolo izao ve? Vonona isenanao gn'afo be mandrak'izay. Sa agnaraka an Jesosy, mamelatra ny tagnany aminao izy. Atolory an Jesosy ny mahanao anao rehetra, fa vonona ny handray anao izy.